Miarahaba tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ambarao ity amin'izao alarobia atoandro izao ny vahiny fandarana ary ny mpandrindra ny fikambanan'ireo mpikerakely sy ny paiteo karena na ny crème amin'ny alalany Ralalason Victoris izany miarabanao fandarana makasitraka nanaiky ny fanasana. Miarabanao toko dia misaotra betsaka nanasa. Ia, nokafatsika ny resadresaka famaritana fohy an'izany crème zany ny tanjona sy ny foto-kevitra ijoroana. Ny crème zany dia fikambanana économiste manomboka eo amin'ny master mankany amin'ny agrégation ny diplôme zay olona nanao économie ihany no manao tanjona zany dia hoe ampifantatra ny atao hoe toe-karena sy ny lanjan'ny toe-karena eo amin'ny firenena amin'ny olon-drehetra, zany hoe amponina ray manontolo mihitsy. Misy réflexion ataonay ao dia manao publication zay dia manao consultance, zany hoe afaka miconsulter anay koa ny mpiara-miasa rehetrarehetra en tant qu'économiste. Dia efa elaela no nisokatra ny crème 2010 tanognany. Firy nareo mpikambana? Mpikambana amin'izao eo amin'ny maromaro mihoatra ny 900. Ia, hiditra amin'ny votoaton'ny fandarana aritsika ny fijerinareo amin'ny ankapobeny aloha zany volana janoary tsika zao ny toe-karena eto amin'ny firenetsika. Ankapobeny aloha. Amin'ny ankapobeny zany somary taraina ny toe-karena malagasy. Tsy resaka hoe tsy fahaiza mitantana, tsy fahaiza mitondra ny régime actuel fa efa hatramin'izay mihitsy no toe-karena no taraina foana, zany hoe misofra be. Ny antony zany maro vao tamin'ny herintaona zao ny cyclone, eo ny crise internationale, vao nanomboka niditra tany anatin'ny antsoina hoe passe programme d'ajustement structurel dia efa nanomboka tsy mibénéfique ho atsika le izy. Eo ny resaka hoe crise cyclique miverimberina foana, crise politique io miverimberina foana, dia le économie zany vao mirelance dia tonga dia misute tampoka, dia fitambaram-be an'izay zavatra rehetrarehetra zay zany mahatonga ny économie atsika mbola tena hoe maharisarisa ankehitriny raha oharina amin'ny firenena izay mitovy amintsika. Onoa, raha ny fijerinao manokana na nareo neviny crème tsy mbola mirehetra mena ve zany zao ny tableau raha ny resaka toe-karena fotsiny? Alarmante mihitsy, tena efa alarmante mihitsy ny situation économique misy ankehitriny. Ny antony aloha zany efa fantatra daholo ihany fa sationany zany anisan'izany zao ny ariary tena mijaly amin'izao totongana be. Ny antony tena hoe efa mandray fepetra maka anticipation ny mpampiasa vola eto Madagasikara, na mpampiasa vola anatiny na mpampiasa vola vahiny dia tena efa mailo zareo zao amin'izao satria efa manomboka hitahita n'le situation politique, dia ny économique koa efa hitahitany alohany tonga dia napodiny ny tombony, izay tombo rehetrarehetra azony zany na hoe bénéfice na ny vola miasa ampiasaina eto dia alohany napodinany aminazy, zany hoe miena zany ny vola vahiny misy eto Madagasikara, dia rehefa miena zany ny vola vahiny amin'ny fampodinany tombony bénéfice na amin'ny fampodinany vola miasa ny capital, dia mazava ho azy fa miendanja ny ariary. Ahoana moa zany ny atakaran'ny olona ny sasavatra zany azavaiko tsara dirako lalina. Lasa le vola vahiny miala eto, raha patrimoine de devise ataon'ny vahiny zany verina any aminazy zany tombony sy ny capital, miena zany ny vola vahiny ao amin'ny banque fohy be. Ka inona tena asan'io vola vahiny io rehefa ao amin'ny banque fohy be ao? Zany hoe io zany le hoe réserve. Inona zany ny tena hoe ifandraisany eo amin'ny ariary dia azavaiko. Rehefa betsaka zany ny vola vahiny na ny devise zany tonga ao amin'ny banque fohy be na banque centrale, dia miakatra zany le antsoina hoe liquidité any banque centrale, zany hoe ny fahefana mivarotra ananan'ny banque centrale sy ny fahefana mividy, zay zany le ataontsika hoe liquidité. Rehefa miakatra io tonga le vola vahiny
ao amin'ny banque centrale, ao amin'ny banque foibe, de varotany. Sonareo le izy. Varotany miakatra zany le fahefana satria betsaka devizy ao. Rehefa ianao ny tompon'ny devizy de ianao zay ny tompon'ny vola. De varotany io devizy io. Mbola misy processus kely hoe avadika volamena io, sasisa mbola misy an'izay. Fa afaka avadika volamena io fa io afaka varotana tonga de varotana direct. Rehefa manana devizy zany ianao ka mivarotra am'izay tokony hividy azy, zany hoe vahiny, dia mazava ho azy verina le ariary, mahazo vola ianao. Ka rehefa mahazo vola ianao de mazava ho azy mahazo lanja zany le ariary. Averiko le peda be mihitsy manko ny tena tsy mahazo tsara le izy. Ny antony mahatonga an'le ekonomia tena marisarisa hoa indrindrindra am'izao mahatonga an'le ariary tena hoe jaly tsy mahazo aina oharina vola vahiny ankehitriny. De voalohany misy anankiroa izy fa ny tena principal de hoe crise de confiance, tsy mahatokony ny toe-karena sy ny politika misy eto Madagasikara ny vahiny mpampiasa vola de mandefa ny profit ainaingany izy, isaka misy profit na bénéfice azo de alefa mody devizy reny. Misy ara mialy eto mihitsy zany hoe ny capital mihitsy le fonds mihitsy no le portefeuille mihitsy ny asoriny eto. De ndika zany mitsoaka ny vola vahiny eto amintsika. Rehefa mitsoaka io de kely ny ao amin'ny banque centrale. De efa maninona ho any hoe rehefa kely ny banque centrale de miendanja ny ariary, satria ny fidiran'ny devizy maro eto Madagasikara zay tonga ao banque centrale, makany amin'ny banque tsotra aloha reny de tonga ao banque centrale reny avy eo. Ny fidiran'ny devizy ao banque centrale de mampiakatra ny liquidité amin'ny banque centrale, zany hoe ny fahefana mivarotra sy ny fahefana mividy. Fa eto ny resahako de mivarotra. Varotany ireo devizy tonga be da be nampidirana teto amintsika ireo de rehefa varotany ireo de mahazo tombony tsika, satria aina ariary 25,000 fa madika hainy ireo 5,000 ariary. Dika zany raha manana euro maromaro izy raha manana 10 euro izy zany mampiditra ohatrin'ny ariary, mahazo aina zany ny ariary am'izay fotoana zay. Ka eo zany mahatonga le izy hoe mitsoaka zany le vola vahiny. Rehefa mitsoaka le vola vahiny apodin'ny mpampiasa vola vahiny mihitsy, de miena ny réserve en banque centrale de mijaly ny ariary. Raha izay faharoa, misy accord zay ny fanaova Madagasikara, accord bilatéral tamin'ny pays européen, tamin'ny pays africain maromaro zareo no nanao accord bilatéral tamin'ny Europe. Tapitra le accord. Inona moa ny tao anatin'ny accord io? Tao anatin'ny accord de hoe tsy mitovy ny vola avoaka rehefa manafatra entana malagasy. Zany hoe pays membre an'le fikambanana nisy Madagasikara rehefa manafatra entana de tsy mitovy amin'ny France manafatra entana. Zany hoe raha samy manafatra vanilla raiky lao tsika, ohatra zany tsika hoe anafatra vanilla. Raha anafatra vanilla raiky lao tsika taloha de France koa anafatra vanilla raiky lao de tsy mitovy ny vola aloha. Any amin'ny firenena ray ny anafarana azy ohatra tsy mitovy ny vola aloha. Zay le accord. Efa tapitra io accord. Zany efa lalina be, efa tsy de tena misy pahity zay satria efa profondeur. Efa tapitra io accord de efa lasa mitovy zao ny vola mivoaka raha nafatra ohatra ao zay teneniko se raha nafatra an'le vanilla raiky lao tsika ohatra, efa lasa mitovy ny vola voaka ny France, vola voaka Madagasikara. Tsisy miteny mihitsy zay zavatra zay, tsisy miteny zay accord zay. Fa maninona tsisy mirenouveler le izy, le firenena miaraka Madagasikara tsy manisy toy an'le izy, satria izy afaka ny ekonomiany mbola matanjaka, tsika nefa mijaly ao anatin'le izy. De zay koa betsaka le vola avoaka satria lasa betsaka zany le vola anafaratsika entana. Dika zany mitsoaka foana le devizy. De rehefa mitsoaka le devizy de mazava ho azy miendanja nariary. Tsy de tena resaka Ukraine sy Russie zany tsony io. Ono mifandray ndraiky am'izay ihany le resaka exportation koa hoe tsy anisany antony tokony ampiakatra ny sandan'ny ariary. Ka le izy ny fanondrana tsika zany tsika zany tsy mba manondrana an'le entana le hoe tena ambony be ny vola azo avy aminy. Ohatry ny hoe varoboanjy tsy sanatria akory hoe mananona zany fa tsy mitovy mihitsy ny bénéfice azo ho an'ireny le hoe box mpivarotra téléphone ordinateur reny. So an'ny olona anankiray chiffre d'affaires 25,000 zany hoe varotra voanjy izy tsy hoe ratsy samy tsara fa tsy mitovy le produit. Le voanjo kely kokoa compétitivité raha oharina amin'le hoe ordinateur ray varotra clavier ana ordinateur ray izy efa mahazo ohatrin'ny efa chiffre d'affaires le 25,000 le mpivaroboanjo, ny le mpivaroboanjo nefa ny 25,000 maximum. De ohatr'izay koa zava-misy ivarotsika exportation maka ekala mivarotra manondrana entana ekala mivarotra varotsika nefa ny tsika voanjo ary tena voanjo proprement dit miaraka amin'ny vanille sy ny girofle.
Nin'olona nefa mivarotra tonga dia zavatra qualité efa ambony. Perte foana zany tsika ao anatin'ny antsoina hoe tsena iraisam-pirenena ny commerce international. Ka tsara zany raha hoe reo zavatra le produit de rente reo, le hoe vanille sy ny tarin'ireo ny tsara zany raha hoe assurena tsara zany ny agriculture, ny fambolena zany eto Madagasikara sy ny fiompiana, dia amalina ny etaeta anatiny, zany hoe amalina ny ara-tsakafo ny mponina. Dia rehefa voavaly ny ara-tsakafo ny mponina dia miena zany le fanafarana entana, satria tsika mbola manafatra paty manafatra vary manafatra n'izao rehetrarehetra izao avy any ivelany. Dia zay zany aloha no hitako hoe vahaolana aingana aloha amin'ny resaka hoe fifandanjana ara-barotra resanao na hoe balance commerciale, zay vahaolana. Anoizantsika azy ihany mety mifandraika amin'izay ihany koa ve ny resaka famoronana asa sy ndafy fampianarana raha hoe te hampiainga ampivoatra bebe koa ny toe-karena, satria araka ny voalazanao teo vocation agricole ho an'ny fambolena sy ny fiompiana. Ny resaka fampianarana zany général foana, tsika moa zany amin'ny mazanantany atsika dia mi-inspiré amin'ny texte frantsay foana tsika, na resaka militaire io na éducation io na loi de finance io na inona mbola frantsay daholo. Ny fampianarana zany ny tena marina tokony efa iova endrika, tokony tonga dia hoe nakamaroany zany dia efa hoe professionnel, hoe manomboka basika fosiny ianao hatreto dia manomboka eto ianao dia efa manomboka mikirakira matériel informatique foana, ary asanao iny mialomanao fatemanjanakao ary tena voafehanao iny. Fa ny antsika magistral foana ka hatrany amin'ny baka, dia eo amin'ny baka raha mbola tsy fantatra hoe inona zany le ho atao. Normal be zany le activité économique, satria re zavatra ireny dia ahafahana mamorona asa, fa maninona zany raha ohatra zany asiana fiofana kely, asiana professionnel. Ohatra ny anay zao any amin'ny département économie zao efa misy professionnel efa nasiana eo ihany le général, fa efa nasiana professionnel, efa misy tonga dia hoe natokana ho an'ny olona hoe hiasa amin'ny banky ianao, ok, tonga dia fa iny ny anaranao manomboka tonga any amin'ny banky ianao ambony be ny antsoina hoe taux d'employabilité anao ambony, mahay ianao hainao le izy, fa tsy hoe vita le fianarana en général dia zay fa hoe dia ina zany ny ataoko, zay zany ianao vao hitrehitra le anjaran'ny ministera zany no mamola vola politika, ary tena efa anisany mety io ataony io le hoe mifoana le resaka série C sy série D, dia navadiny S le izy sy L dia ozy efa manomboka mety fa mbola tsy ampy, fa tena tonga dia cadre professionnel ny tokony atao. Ola nyresanao tary aloha ny amin'ny hoe eo ny ady any Ukraine, ny teo ihany koa ny takaitra ny Covid, ny vitsolia sy ny sisa, ny crise cyclique, ny lafin'ny politika, ny verimberina, onoa tsy efa misy lesona azony tsoana ve amin'ireny rehetrarehetra eny ahafahantsika manainga an'izay lafiny teo-karena? Efa nisy lesona azony tsoana, fa zay le hoe habitude, ny atao hoe habitude dia zavatra sarotra ialana, efa lasa besoin le habitude, le fahazarana zany lasa filana, ka ny tiako tenenina zany hoe le habitude atsika dia misy crise isaky ny 5 nena fa lasa filana io, ny toe-tsaina fa miova manaraka an'io, ka zavatra zany mila changement institutionnel mihitsy. Zahoana fomba anaovanao changement institutionnel, tsisy afa-tsy ny éducation citoyenne, zay ihany zany ny vahaolana amin'io, mba tsy isian'le crise ny verimberina ka hamotika an'le économie. Ina lesona azony tsoana, tokony efa nasiana politika mazava zany efa fantatra zany fa isaky ny 5 taona misy crise, ka mazava be nefa tsy maintsy hikorotana foana ny économie raha misy crise, ka tsy afaka manatsoaka lesona ara-économique tsika raha tsy milamina aloha ny lesona ara-politika. Zay zany aloha tsy azo atao, tsy azo lavina zay, tsisy fika mihitsy nefa miakatra mahazo taux de croissance kely tsika dia mianjera, miakatra dia mianjera, dia ina zany fluctuation foana le tsy mba misy mihitsy zany tena hoe croissance économique miakatra foana hoe anenjika hoe 2 chiffres na ohatra zany, tsisy, noho le zava-misy, noho le situation politique, ka mila vahana zany aloha problème ara-politika fa problème ara-économique. Moa ty efa nisy nanontaniako an'ity ihany fa mba ilako valiny avanao mitondra fivoarana amin'ny teo-karena ve
ny akamaroany malagasy rehefa manambola izy de na manangana espace na mividy sprinter de mitondra anjara biriky ao anatin'ny fiarina sy ny toekarena ve ny ohatrohatr'ireny. Ny atao hoe arikarena faobe na hoe PIB, produit intérieur brut, dia ireo arena voaforona anatiny miforon'ny vahiny mipetraka eto an-toerana sy miforon'ny malagasy mipetraka eto an-toerana. Zay ny atao hoe arikarena faobe na PIB. Eo amin'izay tsika zao i PIB tsy mi-comptabiliser afatsy ny activité légale ara-dalàna. Ny akamaroan'ny activité eto amintsika nefany illégal. Ny endrik'ilay illégalité zao le hazavaiko anao. Illégal satria tsy misoratra amin'ny chambre de commerce, tsy misoratra fanjakana ary mitsoka impôt. Ray izay. Ary ny akamaroan'ny secteur informel de commerce, mpivarotra daholo. Zay zany aloha. Ray izay amaliko an'le fanontanianao teo manko. Fa ny endrika manaraka de zao ao amin'ny arikarena faobe io koa tsy mitotaly ny zavatra ara économie domaniale, zany hoe ny économie ao an-trano tsy totaly iny. Le ménage le ray mpianakaviana ihany, le ménage ihany totaly iny. Fa raha manambola le olona le ao an-tokantrano anaovany trano, c'est-à-dire miala izy amin'ny antsoina hoe circuit monétaire. Tsy tafiditra ao anatin'le circuit monétaire zany le vola. Fa raha ohatra hoe anapamokara ny vola io, zany hoe fa investissement, de tafiditra ao anatin'ny circuit monétaire. Ka raha ohatra zany tsika ka manambola de aza maika hoe anao zay foana moa zany le malagasy tena malin fetsy fa fetsy any amin'ny zavatra tsy tokony hafetsy anazy foana. Raha ianao zao sodisao ianao mena 1 milliard, tena sura mihitsy fa manao trano anao ary tsisy fandavana mihitsy ianao amin'izay. Sura mihitsy fa manao trano anao. Sécurité aloha d'abord ho an'ny taranaka, sura amin'izay mihitsy niza tanetsika ka hoe mena 1 milliard d'ariary zao tonga de hanao trano tsisy resaka izy. Bon, eo amin'izay manko fanontaniantsika zao hozena hoe espace, investissement ny espace. Fa raha hoe trano de hoe ahoana zany nova-trano? Rente nova-trano. Tsy tena makany amin'ny circuit aniny iny. Rente iny kely zany rentabilité iny raha oharitsika amin'ilay espace. Mety hoe hofantrano roa taona alain'ny espace ao anatin'ny indray mandeha. Kely zany ny rentabilité aniny. Eo ihany koa io zavatra kulturaly, fandanina ara-kulturaly fa tsy voatotaly ao anaty arikarena faobe. Kulturaly tiako tenena hoe culture fa tsy hoe artiste mihirana any. Culture tiako tenena hoe famadihana. Jereo tsara, famadihana saisonnière io. Herintaona ny anangonana an'io volo io, herintaona ny anangonana ny ménage anankiray an'io volo io. Tsy ampy ary io. Fa rehefa tonga le fotoana de lany amin'io fotoana io volo. Nefa raha ohatra zany ianao zany 10 millions d'ariary ny cotisation anao, de 10 millions d'ariary nefa nanaovanao entreprise kely tsotsotra, maharitra anao hatramin'ny rovina ny bénéfice-ny. Ka mety hoe noho le hoe tsisy olona mampianatra anazy tantana zay amin'ny anglais izy manko de hoe financial literacy, zany hoe analphabétisation financière izy en français. Tsisy olona mampianatra anazy de any amin'izay hita fa en sécurité na lehany. Ka reny zavatra miéchappé be da be ny PIB reny, PIB ny teneniko teo reny de tsisy voatotaly ao. Dikan'izany tsisy impact any amin'ny économie an'le firenena le izy. Rehefa rovina ny toekarena no metraika any anatin'ny aty volaniny tsirairay. Rehefa hoe ohatry ny ahoana le toekarena no metraika ny vatana any amin'ny lesa tokantrano. Rehefa miena ny atao hoe sondrom-pidim-piainana, ina moa le sondrom-pidim-piainana? L'inflation. Vidim-piainana. Rehefa miena io, miena be. De dikan'izany rehefa miena be io de ohatrany niakatra be vola tany anatin'ny tokantrano tsirairay avy. Satria raha mofo dopaina iray hovidina 200 de ohatrany niakatra zany ny volanao fa tsy le mofo dopaina nidina. Raha ohatra nidina ihany izy zany fa raha lecture économique izy zany de le volanao niakatra. Zany hoe miena ny sondrom-pidim-piainana, anisan'izany vidin'entana. De rehefa niena iny de ohatra hoe mena zany vidina mofo-dopaina lasa ohatra hoe 200. Zay tsy hisy mihitsy aloha zany fa eritreritako fotsiny lasa 200.
ndika zany nahazo tombo 200 ange nahazo tombo 400 anao satria 900 any vidiny io zao hoe de mazava ho azy tonga ho azy any anaty kitapom-barinao le izy raha izay faharoa raha ohatra tsy mihena ny sondry bidim-piainany fa ny tombo indray ny antsoina hoe arikarena fahobe le biby anteneniko teo rehefa ny tombo ny arikarena fahobe ka misy ny antsoina hoe fitsinjarana radrariny ny arena azo amin'ny firenena de tonga any anaty kapoakambaritsika io zany hoe redistribution équitable des revenus national mila redistribuer io fa io tsy redistribuer hatramin'izay io tsy équitable amin'ny partageny io ny ankamaroany io enao fotsiny zao raha miteny zao ny nizaniza mitondra miteny hoe miakatra 10% efa tsy équitable ane zany satria ny ankamaroan'ny olona ane secteur privé de 10% ho an'ny secteur tsy productif zany hoe ho an'le mpiasam-panjakana machine administrative mahazo an'le 10% fa io ne zany fampiakarakara zany ane amin'ny secteur privé mbola mandalo délégué de personnel mbola mandalo syndicat mbola mandalo ny antsona hoe dialogue social mbola amin'ny dialogue reo de rehefa nanaiky amin'izay le patron hoe hiakatra tsy de mbola entina rindray iny voatena rehefa voatena ka lany fanjakana iny so de misy impact amin'ny économie malagasy zay iny vao mena ny secteur privé zay vao miakatra ny secteur privé donc zany le redistribution an'le revenu national mihitsy tsy mety isaorana anao andriamatoa raha lalason victoris mpandindra ny crème ny vainy teto amin'ny fandarana isaoranareo nanasana teto de mankasitraka to ia mandrapitafa amin'ny fotoana manaraka andray ary ny fandarana ambarao veloma tompoko veloma to